La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide mirary. Vous présente Nivava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Ho tanterahana ara-pitsony fifidianana ireo izay ho solotena ny anteny merarotota iny anivon'ny HCC ary ny zoma ho avy izao fony anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara isa 5 ireo kandida eo amin'ny anteny meram-pirenena 7 eny amin'ny anteny meran-doolona ary 15 ireo kandida voarain'ny CSM. Lany tsy nisy nitsipaka teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika ny famatsim-bola ny tetikasa produire tetikasa entina miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fiarovana ny faritra iva eto andrenivohitra. Ofisy roana ny endrika kolikoly sy fanodikodinana laza adana mandritry ny fifaninanana andraisana mpianatra ho amin'ny mpitsara sy mpirakitra raha dia eto Antananarivo ihany no tapaka fa isy ny ivitoeram-panadinana. Amafisina ny fanaramaso eny amin'ny faditseranana malagasy ka ametrahana ireo alika mpitsirika zava-mahadomela sy vola ny Nivato Tomasina ary Nosbeno anatanterahana izany voalohany. Maresaka iraisam-pirenena totosa androany fifidianana solombavambahoaka any Israel. Zava-dehibe amin'ny raharaham-pirenena any an-toerana io fifidianana io indrindra no avy ara-politika ny Praiministra Israeliana. Ny adidinina avy Finaritra topoko lasy topoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ho tanterahana ara-pitsony fifidianana izay solotena ny anteny merarotota eny anivon'ny HCC ary zoma ho avy izao kosa eny anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsarika eto Andriatsilava. Ho tanterahana ara-pitso eny amin'ny CCI Vato ny fifidianan'ireo solombavambahoaka ny solotena roa eo anivon'ny HCC na ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana izay asa mandritra ny 7 taona izay azo isambony indrindra amin'ireo kandida miisa 12 nandrotsaka ny antota taratasy filatsahako-vidiana no solotena ny anteny meram-pirenena eny Ambohida. Raha 12 ny kandida eny amin'ny anteny meram-pirenena, miisa 18 kosa ny kandida eny anivon'ny anteny meran-doolona izay roso ihany koa amin'ny fifidianana ireo solotena roa. Ny filohan'ny anteny meran-doolona izay nanamafy hatrany fa tsy maintsy olona mafeny lalàna no tokony hofidiana. Antony hoy izy Yankinan-javatra maro amin'ny fiainam-pirenena ny HCC. Ho an'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara, ny zoma ho avy izao araka ny efa notanterana teto amin'ny fampalalam-baovao no iroso amin'ny fifidianana. Solotena roa amin'ireo kandida miisa 15 nandrotsaka ny antota taratasy no hofidiana. Izay ivona hatrany, samy manao izay heveriny fa mampety ny fomba hanatanterahana ny fifidianana na ny eo anivony ny anteny meraroantota na ny eo anivony filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Lany tsy nisy nitsipaka teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika ny famatsim-bola ny tetikasa produire tetikasa entina miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fiarovana ny faritra iva eto andrenivohitra. Yves Richard. Ampahany manaraka amin'ny famatsim-bola eto manatanteraka ny tetikasa produire na ny projet de développement intégré et résilience de Grand Antananarivo no nankatoavy ny solombavambahoaka androany. Nandritra amin'ny fotoam-pivoriana tsara-potoany anteny meram-pirenena. Mitetina 50 tapitrisa dolara ny famatsim-bola ho azo eto manohy ny asa manodidina ny fiarovana ny faritra iva eto andrenivohitra sy ny maro hafa. Amin'ny teny frantsay moa reconstitution ny fond ny projet produire mahatratra 50 tapitrisa dolara. I tetikasa produire io dia tetikasa iatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny
fiarovana ny faritra iva eto Antananarivo izay mahakasika ny boriboritany fahadimy sy fahaefatra moa ary ireo commune amin'ny tapany manaraka ny renirano Sisaony sy Ikopa ireo. Ny tetikasa dia natao voalohany indrindra aloha iarovana ny tanàna Antananarivo amin'ny fiakaran'ny rano avy any Ikopa sy Sisaony sy ahafahana mamoaka ny rano mitondra drano izay mandeha amin'ny canal C3 nefa tarantsika azy miala tia Nosy-Be mandrapatonga ny Ambodimita. Ankoatra ny matetika asa fampandrosoana ny tanàn-dehibe ny produire, hojerena manokana anatin'ny tetikasa ny lakan-drano C3, efa totosa ny fifampidinihana tamponina manamorona ny lakan-drano ary efa nandraisana fepetra avokoa ny momba azy ireo. Ny fanatsarana ny canal C3 iny zany dia mitarika famindrana olona izay monina amin'ny faritra iny dia misy site de réinstallation na toerana ifindran'ireo olon'ireo efa voafaritra amin'izany. Misy ireo olona voakasika ny tetikasa izay anaovana trano hipetrahany satria izay ny fangatahany, fa misy ny sasany kosa nonerana vola ny zavatra voakasika ny tetikasa. Ankoatran'ny ireo asa lehibe moa dia misy ireo asa majinika maro be izay entina mahana ny fahasaranan'ny olona amin'ny ankapobeny eny amin'ny faritra iva ireny toy ny fanaovana trano fidiovana, toerana fanasan-damba sy ny fanaovana lalakely mahatratra kilometatra maromaro sy lalana lehibe izay mampitohy ireo toeran'ireo. Ny 10 Desambra 2020 nankatoavy ny banky iraisam-pirenena amin'ny famatsim-bola fanampiny mitetina $50 ety manohy ny tetikasa produire. Amin'ny fandaniana azy izay tsy maintsy nentina teo anolohany Antenimera Rotonta anatin'izao fotoam-pivoriana tsara-potoana voalohany ho an'ny taona 2020 izao, ho fanohizana ny asa araka ny tokony ho izy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia rano vaovao voaredina hiditra hôpitaly ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka mivady taoriana ny fizahana ara-pahasalamana natao tamin'izy ireo. Tsy mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 ny tenany fandrasana kosa ny valin'ny fitiliana PCR ho an'ny vadiny Nicole TVFM dia mirary fahasalamana ho an'ny filoha Ratsiraka mivady. Tontolon'ny kitra kosa indray dia ho tanterahana rapitso any Etiopia ny andro fahadimy amin'ny fifanintsanana any kanina 2024 izay iona ny baren'i Madagasikara amin'ny Etiopia. Abraham Randriamanana. Mivonina amin'ny fiatrehina ny andro fahadimy ny fifanintsanana kanina 2024 izay ho tanterahina ao Bahir Dar Stadium any Etiopia ankehitriny ekipa pireneny barean'i Madagasikara. Efa tonga ny antoerana avokoa ireo mpilalao malagasy rehetra. Androany maraina nanatanteraka ny fitiliana ny valina aretina Covid-19 ireo delegasiona malagasy ary nitoy ny fanatanterahana ny fanazarantena ho an'ireo mpilalao tao amin'ny kianjan'ny Bahir Dar Stadium. Lalao amaritra ny fiakarana ekipa pirenena amin'ny fifaninana fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika 2024 eo amin'ny taranja baolina kitra ny lalao miverina ifandonan'ny barean'i Madagasikara sy ny Walia any Etiopia raha ampitso amin'ny efatr'ora tolakandro. Hatreto mitana ny larina faharoa ao amin'ny vondronakany ekipa pirenen'ny barean'i Madagasikara izay manana isa 7. Eo amin'ny larina fahatelo kosa no ahitana ny ekipa pirenen'i Etiopia izay manana isa 9. Ity farany izay lavon'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny vokatra ray no aotra nandritra ny andro voalohany fifanintsanana ny 19 Novambra 2024. Ny ampienina indray ireo olona lavon'ny Covid-19 omaly 980 no tranga vaovao ary 770 ny olona sitrana azo soamantsara araka ny tatitra tamin'ny ety androany ety Sabrina Raharson. Miisa 9 indray ny olona namony ainy omaly noho ny valanaretina coronavirus raha ny tatitra ny voakandroany. Miisa 970 ny tranga vaovao ary avy eto Analamanga avokoa ny 220. 770 no sitrana soamantsara. Miisa 770 ny isan'ny fiteliana natao. Amin'izao fotoana izao, mitotaly 770 ireo manaraka fitsaboana ary 770 amin'izy ireo no anatin'ny tranga misy fahasarotana. Tahaka izao ny fizarana. Ho an'ny faritra Analamanga, 250 ny tranga vaovao, 750 no sitrana, ray ny namony ainy. Antsiranana, 2 ny tranga vaovao ary 2 ihany koa ny sitrana soamantsara, ray ny namony ainy. Faritra Diana, 4 ny tranga vaovao, 12 ireo sitrana ary 2 ny namony ainy.
Nahitana tranga vaovao roa tany amin'ny faritra Loatra Mangoro. Faritra Boyeny miisa 5 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana ary 2 ny Namoniainy. Vakina Karatra 2 ny Namoniainy. Miisa 4 no sitrana tany amin'ny faritra Tsimandrefana ary nahitana tranga 2 tao Itasy. Raha tambatra ny Antotanisa, nanomboka ny 17 ny volana Martsa 2024 hatramin'ny 12 ny volana Martsa 2024 tahaka izao ny fitsinjarana. 2,900 sy 2,400 no isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina ary 2,700 sy 2,000 ny sitrana ary 2,700 no maty hatramin'izao. 5,000 sy 8,000 sy 3,000 sy 1 hetsy ny isan'ny fitiliana vita hatramin'izay. Manoloana ny firongatry ny Covid-19, ilaina ny maka lalana avy amin'ny prefektura sy ny ben'ny tanàna ho an'ireo olona nahoetsika any amin'ny toerana izay tsy voarara ho ny taleny kolontsaina. Araka ny toromarika azafady, nomen'ny filoham-pirenena dia tsy azo atao ny manao fampisehoana. Eo voalohany indrindra ny ato amin'ny faritra Analamanga iray manontolo mihitsy. Ao ihany koa ny ao amin'ny faritra Diana iray manontolo mihitsy. Ankoatran'izay dia reto misy tanàn-dehibe vitsivitsy izay tena tsy azo anaovana fampisehoana mihitsy dia ny tanàn-dehibe antsoina hoe Mahajanga, ny tanàn-dehibe antsoina hoe Antsirabe ary ny tanàn-dehibe antsoina hoe Toamasina. Dia misy tanàn-dehibe somary kelikely noho ireo renivohiparitra ireo satria renivohiparitany satria Antsirabe dia azo lazaina fa ho an'izay nianatra rehetra dia mahafantatra fa Antsirabe no tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara na dia tsy renivohiparitany azy. Dia eo ihany koa ny tanàn-dehibe antsoina hoe Feneriva Atsinanana izay tsy azo anaovana mihitsy fampisehoana, tsy azo anaovana mihitsy famoromborim-bahoaka indrindra amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka ho avy izao. Amoraina ny fampidirana ao anatin'ny ara-dalàna ny mpandraraha madinika ao anatin'ny sehatry ny Harena Kibontany. Izay no nisongadina nandritra ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny foibe mpitantanana ankabean'ny hetra sy ny syndikan'ny mpisehatra tamin'ity androany Yves Richard. Tsy mbola fantatra mazava ny isan'ny mpitrandraka madinika mivelona anatin'ny sehatry ny Harena Kibontany eto Madagasikara. Maro ny antony toy ny tsy fidirana izy ireo anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Atomboka ny fotony fanentanana azy ireo hiditra amin'izay sehatra manara-drafitra izay, ka antony fifanaovan-tsony ny arahany foibe mpitantanana ankabean'ny hetra sy ny Saint-Promis Mad. Amin'izany mpiara-miasa izany dia misy karazany anankiroa. Ao izay ao amin'ny direction générale des impôts zany dia mamoraina ny fidirana ao amin'ny sehatry ny dia ny amin'ny amin'ireo ihany koa fifanana sy fanofanana izany mahakasikasika ny hetra mahakasika izay fitandrarana izay. Mazava ny andraikitry ny Saint-Promis Madina ny syndicat des professionnels des mines Madagascar anatin'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa. Ankoatra ny fanomezana listra mazava mpitrandraka madinika, anentana mifandoava-ketra ny syndicat ho fandraisana anjara mavitrika ny sehatra amin'ny fampandrosoana. Zonay ny andohetra satria io hetra io no vola fototsy ny ahafahana mampitombo ny arkarena ho an'ity firenena izay misy antsika ity. Raha tsy mahazo alalana avy amin'ny ministera izahay dia tsy afaka andohetra ara-dalàna satria tsy mivondron'olo ifotony ihany ny andohetra fa nisy ambatan'olona satria tsapanay dia tsapanay fa marefo be ny kitapom-bolam-pandrakana amin'izao fotoana izao tratra fa indrindra moa izao fotoana andalovan'izao Covid izao. Ankoatra ny fanamorana ny fampidirana ny mpitrandraka anatin'ny sehatry ny ara-dalàna, nanome fampiofanana araketra ho ampian-tsehatra mivondrana anatin'ny Saint-Promis Madina ny foibe mpitantanana ankabean'ny hetra araka ny votoatin'ny fifanarahana no tanterahina Tetsy Anosy androany. Taoriana ny fivirina nataony 9 Martsa lasa teo manoloana ny fianaky ny Covid-19 namoaka fanambarana ny DGI fa hempotra ny 15 Jona ho avy izao ny farafandoavana ny hetra tambatra
2024 ho an'ireo mpitatitra. Ny raika amin'ny 30 martsa ho avy zao kosa ny daty farany tsy maintsy andoavan'ireo etra izay tokony naloha ny taona 2024. Isan'ny saza ho an'ireo izay tsy manaraka ireo daty ireo ankoatran'ireo taxi agréé. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia tsy manaraka boky nandraikitra ny lalana pavé tanterahany orinasa iray ao amin'ny commune Ambanjaka tsy maintsy averina hoy ny ministra tompona andraikitra io na saina. Entitra ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nanoloana ireo tompona andraikitra izay nanatanteraka ity lalana pavé eto Ambanja ity izay vatsy ny FR na ny fond routier vola. Zara fa vita ny asa ary tsy nanaja ny boky nandraikitra raha ny hita teny an-toerana manoloana izany tsy maintsy averina manontolo hoy ny ministra. Averina daholo izy dia averina amin'ny normal izy zay tsy mandray an'io. Daholo izy dia averinareo dia mena fotoana mireny anazy nareo fa tsy mandray an'io zay. Fa nareo mieritreritra nareo izy nareo sa nareo mieritreritra malala olona any ambony any dia manaiky fotsiny le asa rehefa avy eo. Taloha zany fa tsy amin'izao tsony. So mieritreritra hoe mahafantatra député, ministre, sénateur, tsy haiko. Zao hoe maninona nareo manao asa volam-bahoaka io fa tsy vola-dala toko. Dia ataonareo ohatra amin'izao tsy manaraka misy cahier de charge aminareo any mena raha respectenareo le izy. Nareo nanao signy contrat tokony fafantatra reo hoe ajaina le contrat zany. Zatra andalan-dririnina sa inona tonga ity orinasa ity nanao asa kitoto tahaka izao. Tona nenjika ny fahavitana fotsiny ihany hoy ireo teknisianina. Tsy izay intsony anefa ny zava-misy ankehitriny fa tsy maintsy ajaina izay ny fanarahana, tsy ekena ny fandanindanimpona ny volam-panjakana ary mendrika fotodrafitrasa manana kalitao ny malagasy. Nomena fe-potoana araka izany ity orinasa ity amirenana manontolo ny lalana ary aorian'ny fanamarina ny ministera fa ho raisina ny fotodrafitrasa hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nandritra ny fandalovany tany amin'ny faritra Sofia sy Diana ny herinandro teo. Lafa mavao hafa kosa indray dia fisorohana ny endrika kolikoly sy fanodikodinana lazadana mandritra ny fifaninanana andraisana mpianatra ho mpitsara sy pirakidrara dia eto Antananarivo ihany no tapaka fa isin'ny ivitoeram-panadinana. Io na saina. Eto Antananarivo irery ihany no isy ny ivitoeram-panadinana amin'ny fifaninanana andraisana mpianatra ho mpitsara sy pirakidrara raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra. Tsy maintsy miakatra eto Antananarivo avokoa araka izany ireo mpiadana rehetra any amin'ny faritra rehefa hanao ny fanadinana. Yadina amin'ny kolikoly sy ny mety ho fivoahan'ny lazahadana no antony nandraisana ny fepetra. Dia izy koa zany resaka pragmatisme élémentaire tsotra kokoa ny misahana mandrindra sy manatsara ny concours ny ahetsika rehetrarehetra ao anatin'izany faninanana izany raha toerana tokana ny anaovana azy noho ny hoe toerana enina. Zay zany antony mahatonga an'izay hoe fanapahan-kevitra hoe concours atao eto Antananarivo izay fotsiny. Fa nefany tsy adinona any amin'ny faritra misy décision anankiray zany misy fanapahan-kevitra anankiray izay mba hitsinjovana any amin'ny faritra. Dia lazainy eto zany fa ny avy any amin'ny faritra izay afaka admissibilité dia ho raisin'ny sekoly an-tanana ny fampiakarana azy ny frais de déplacement zareo maketo Antananarivo mamonjy ny admission. Tsy mahavaolana amin'ny tsy fampin'ny mpitsara ankehitriny ny fandraisana mpianatra mpitsara misy 70 amin'ity taona ity raha toa ka andihana mpianatra 5 sosona no tsy nisy teo amin'ny ENMG na ny École nationale de la magistrature et des greffes noho ny fanafoanana ireo fifananana intelo miataona izay noho ny antony kolikoly nandritra ny fifananana natonga izany ratsaivana. Teo ihany koa ny tsy visian'ny fifananana nanomboka ny taona 2024. Vinavinaina ho fifananana roa sosona no andrasana amin'ity taona ity miankina amin'ny fahombiazan'ny fifananana izay atao izao ny lamina atao amin'ny fanadinana iray manaraka. Ity système raha ity zany dia karazany hoe laboratoire tena hoe atao tsara araka ny eritreritra maha-olombelona zany. Ity moa zany resantsika eto hoe le izay ny tena vohitra eto hoe satria lasa polémika be le hoe maninona ny Antananarivo irery dia izay mahatonga iny tena nanaovako fanazavana fa ny tena marina misy mesure be da be miaraka amin'izay hoe Antananarivo irery izay fa tsy izay mesure izay fotsiny mesure de sécurisation zany hatrany amin'ny resaka hoe épreuve novaina hatrany amin'ny resaka hoe surtout any amin'ny resaka hoe logiciel sy ny kirakirany traitement informatisé an'le résultat rehetrarehetra sy ny ohatran'izany zany iny tena mijerena akaiky mihitsy ary misy fepetra ny raisina be da be.
alefa eto Antananarivo ny taratasy fangatana sy ny antota taratasy hiatrena ny fanadinana raha ny fanazavana ary iray volana mialohan'ny fanadinana no ahazo ny taratasy fiantsona ny mpiadana izay alefa amin'ny alalan'ny paositra malagasy. Mialohan'ny 20 aprily no farany fanaterana ny antota taratasy. Raha tsy ahivona, ny 20 jona hatramin'ny 2 jolay no datin'ny fifananana andraisana ho tsara dia ny voalohany amin'ity taona ity. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny borsa eny Ankatso. Eny eo ihany koa ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy rehefa avy ary. Lame biky, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Biky isan'andro. Ravaka no anarako, nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely, nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia ny fanotsy tamin'ny M-vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola, n'aiza n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny M-vola, afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Mila avance, M-vola avance. M-vola avance, eo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Amafisina ny fanaramaso eny amin'ny faditseranana malagasy ka ametrahana ireo alika mpitsirika zava-mahadomelona sy vola. Ny eny Ivato, Toamasina ary Nosbe no anatanterahana izany voalohany ka eto Andriatsilava. Alika misa 7 voafana manokana hitsirika zava-mahadomelona sy vola izay mivoaka sy miditra antsokosoko eto Madagasikara no apetraka eny Ivato, ao Toamasina ary Nosbe. Tanjona ny fanatsarana hatrany ny fomba fiasa eo anivon'ny faditseranana amin'ny fanaraha-maso ireo mpanao afera. Eo ihany koa ny fampitomboana ny fatokisany ny mpandraharaha, mpanondrana sy mpanafatrentana ary ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny faditseranana. Ny olona izay manafatrentana dia ny lalàna petraka dia tsy maintsy manao domiciliation izy. Avy eo amin'ny banque no ahafahany mividy entana dia ahafahana matongavany l'entana mandeha eto ary izay dia ahafahany faditseranana manara-maso ny valeur ho déclareny na resaka fraude na valeur zany mba ialana fipehevana droits et taxes. Dia izay mahatonga ny olona matetika misy mamoaka vola. Zany hoe mandeha izy mandray avion dia mitondra vola BTP en espèce ahafahany mividy entana any ivelany dia mody izy avy eo dia ny zavatra déclareny aty amin'ny faditseranana zany rehefa tonga ny entany dia tsy le valeur izay noentiny mpentany fa hafa mety misy kely amin'iny no ataony domiciliation dia iny ihany déclareny. Raha ohatra zany sécuriser koa ny devise na mivoaka na miditra dia ahafahantsika manatsara koa ny impact ny fampidiram-bola mpanjakana aty amin'ny faditseranana.
nyvoaka moa ratsika miditra moa ratsika malala fa misy an'ireny nytenen'ny filoham-pirenena tamin'ny kabariny farany teo hoe be dia be ny vola tsy rapatrie amin'ny fanondranana volamena. Ahoana moa reny vola reny mijanona any ve mety misy amin'izy ireny miditra fa fomba hafa mety hoentina any anaty valizy any mety hoentina anaty paosy any dia izay no ilana n'le brigade canine mba hahafana midétecter ratsika malala fa anankiroa izy teo ny stupéfiant no détecter amin'ny areo alika reo dia ny volamena ny vola ny devise zany. Fanohizana ny asa fanatarana eo anivon'ny faditseranana no tanjona ahafahana manara-maso antsakany sy andavany ireo entana mivoaka sy miditra eto amintsika. Izana ny ampitomboina ireo alika ireo ary anenika ny seranana lehibe misy 9 eto Madagasikara. Asa satria ao anatina brigade canine izany dia natao izany mba hijery izay rehetrarehetra fenon'ireo olon-dratsy any amin'ny valizy maro samihafa ireny. Mino sy manantena izay fa itombo zany nisan'ireo alika ao amin'le brigade canine ireo satria eto aloha izy dia mbola nankifito ny isany zany fa mbola ho ampitomboina hatrany hatrany ary eto toerana ihany no hiverina fa tokony hanaovana an'izany satria faditseranana 9 no tokony ametrahana azy ireo faditseranana international aéroport internationaux zany dia hiverina fa tokony isy an'izay disposition vaovao zay. Ny fanjakana malagasy no mametraka ny fototrafitrasa ahafahana mandray sy mikarakara manokana ireto alika ireto. Teo ihany koa ny fanampin'ireo mpiara-miombonantoka ny Organisation Internationale de Migration izay nanampy tamin'ny fandefasana mpapiofana ireo maître chien sy ireo alika ary ny fanjakana japonais nanolotra 520 sy 700 tapitrisa ariary ahafahana mifehy ny sistany malagasy. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia maherin'ny rahetsy ireo marary maso eto Madagasikara vokatry ny katarakta raha ny antotana izy izay navoakany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mahalona izany mpitsabo malagasy misy 100 no azo fiofanana mahakasika ny fandidiana maso. Abrahama Randriamana. Isan'ireo aretin'ny maso miteraka fahazambana betsaka indrindra eto Madagasikara ny katarakta raha ny antotana izy navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mahatratra rahetsy ireo marary maso vokatry ity aretina ity. Araka izany, mpitsabo miisa 10 manerana ny nosy no hisitraka fiofanana amin'ny fandidinana katarakta vokatry ny fiaraha-miasan'ny ministera tompony andraikitra sy ireo mpiara-miombonantoka. Ny katarakta io raha jerena amin'ny fomba tsotra afantarantsika azy dia lay maintimainty amin'ny maso lasa misy zavatra fotsifotsy ka manakona ny fijerena ka tsy mahita le olona. Ny fitsaboana azy io dia tsy misy afa-tsy amin'ny fandidina ny amin'ny ankabeazana. Ny fandidinan'ny maso nefa dia safidy atsika malagasy zany zao dia afaka manao an'izany hoe mianatra mandidy maso tsy any amin'ny olombelona avy hatrany fa any efa mahay tsara zay vao makany amin'ny olombelona ary zay ny fiofanana atao ankehitriny. Telo ihany zany maneran-tany toerana fampianarana misy tahaka an'izao. Ankoatr'izay, tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana sy nosy ny fitondram-panjakana malagasy. Hôpitaly miisa 4 manerana nosy no nisitraka fitaovana fitsaboana toy ny respirateur ho fampitaovana azy ireo. Ho tafatsangana ao amin'ny faritra Ieta sy ny tobim-pahasalamana izay iompana betsaka amin'ny fampiasana akora natoraly sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Nisy io maraina io ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny groupe JCR Avanial sy ny Défi Madagascar, ny Fondation Visieux sy ny Meditech. Michel Arnardo. Ety manatanteraka ny velondrano ny filohan'ny Repoblika mikasika ny fahasalamana ho an'ny rehetra tsangana ao amin'ny vohitra misandratra Ambolomanjakarivo faritra Itasy ny tobim-pahasalamana izay ampiroborobo ny fizaha-pahasalamana ampitandavitra na ny consultation à distance sy ny fampiroboroboana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo akora natoraly misy eto Madagasikara. Ezaka isika manome lanja ny fitsaboana miainga amin'ireo akora natoraly. Manan-karena tokoa i Madagasikara ireo zava-maniry maro ao aminy, indrindra ireo raokandro izay tsy voatanisa eto. Atao anatin'izao fotoana iadina amin'ny valanaretina coronavirus izao dia singa entina mamongotra sy aro fiarovana ho antsika ny Artemisia CBO plus sy ireo menaka fanosotra tromboan'ny fosy, mihevoka amin'ny ravi-tohinina fotsy, amin'ny ravitsara sy ny sisa sy ny sisa. Midika izany
tokony ivelatra tokoa ny seapikaroana ary fitsaboana manakaiky ny vahoaka amin'ny alalan'ny famokarana ireny akora fototra ireny izay vokatry ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ala ihany koa. Nototisaina io maraina io ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa teo amin'ny groupe JCR Vaniala sy ny Défi Madagascar, ny Fondation Viseo ary ny Meditech. Lafim-bahoafa kosa indray dia olana fandaminana avy any amin'ny Université Antananarivo no nitranga omaly teny Ankatso raha nambaran'ny tale général ny postra malagasy. Ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola ho an'ireo mpianatra. Michel Arana ary zao. Filaharam-be hatramin'ny firialina ny toy io maraina io no nitranga teny Ankatso nandritry ny fizarana ny vatsim-pianarana. Misy tamin'ireo mpianatra no voatery ny janona tory teny an-toerana atao ihany koa ireo izay tsy maintsy tonga vao mangiran-dratsy. Zay zao efa nisy hatramin'ny roa sasany maraina tonga taty lahatra botra. Zao vao andray botra zay zao mbola miandry. Androany manko tournée dia miandry fandaminana zareo ao dia androany mandray botra. Androany aloha eo amin'ny fakulteny Ex mandray androany aloha dia bourse à 3 mois ny an'ny deuxième année miakatra. Fa amin'ny première année mandray 4 mois plus équipement. Fa ny 1 mois sy ny équipement ny deuxième année miakatra amin'ny fandaminana amin'ny tapombolan'ny université satria fa tonga aty amin'ny tapombolan'ny université. Raha za manokana zao tara mihitsy za tonga tety satria tamin'ny sivy teo za tonga tety tamin'ny fito tamin'ny enina sasany. Zay zao efa tamin'ny enina zao za manokana tonga taty. Zao efa amin'ny 1.20 latsaka feo dia nefa zay rehetra zao tratra tsy hitandry zareo ilay numéro téléphone anay dia sy milahatra manao réclamation etsy zay dia tsy maintsy miandry eto indray zay zay efa reraka hatry ny alina zay sasany ary natory taty zay mba dia niafitra taty sasany natory taty ny anomaly zany nisy korotana dia tapaka ny jiro dia tsy afaka tsy nahazo bourse zay omaly na zao science politique bourse 4 mois plus équipement. Laza androany ny tale général ny postra malagasy izay mandray antanana ny fizarana ny vola fa olana ara-pandaminana avy amin'ny Université Antananarivo no natonga izany fa tsy ny vola sy ny fizarana izany no olana. Ny fandarana tamin'ny androany moa amafisoko ihany fa mandoa vola no anjaranay postra malagasy. Mandoa vola no anjaran'ny postra monnaie. Fa ny université no manao ny programme rehetra mamaritra hoe reto daholo indray mahazo vola androany. Raha ny famaritana zareo tato amin'ny université zany dia mitotaly tany amin'ny 7 mahery tany hoany ny tokony nandray vola tamin'ny androany. Iny tsy dia olana. Ny tena anisan'ny olana omaly dia raha ny fanarahana tamin'ny alahady hariva fa zaraina amin'ny salina maromaro, toerana maromaro ny tokony zarana an'ilay mpianatra nandoavana an'ilay bourse an'ilay mpianatra. Rehefa tonga izay maly dia ity gymnase rehetra ity ihany no amenanay. Dia voatery tato zany zay no niasa satria ity no namenanay. Dia nahita n'iny moa zany ilay olana omaly zany rehetrarehetra dia androany zany efa hitanareo fa miparitaka any anaty salina maromaro any daholo ny fandoavana an'ilay bourse. Dia hitanareo fa milamina tsara io ilay izy. Raha ny fanazavana misy ny fepetra na ahafahan'ireo mpianatra ireo vao marina fa misitraka ny vatsim-pianarana sy hita ao anatin'ny lisitra. Nanomboana azy nisy lisitra avy any amin'ny université. Efa nisy application zany nomanina taty amin'ny équipe technique ny poste dia nampidirina tao anatin'ilay application taty aminay taty amin'ny poste ny lisitra avy any amin'ny université. Ka ny fomba nampidirana azy dia natsoina ilay mpianatra ho tonga eo hoe eo marina ve ty mpianatra ity dia no hamarinina daholo ny pièce rehetra manamarina fa mpianatra tokoa izy. Dia rehefa vita izay le natsoina hoe qualification zay zany hoe nanaovana qualification aloha zany le liste avy any amin'ny université. Rehefa vita io qualification io dia naverina tany amin'ny université sy ny ministère ny fampianarana ambony ary ny tao amin'ny fiadidinan'ny république io liste vaovao nivoaka avy taty aminay io dia ny valideny zareo io liste io
Zany hoe nanaova zareo validation le liste dia rehefa vita le validation n'io liste vaovao io dia naverina zareo taty aminay indray le liste validé dia io liste validé io no namoronana compte poste monnaie rehefa avy eo. Ka raha misy mitaraina fa tsy tao anaty le liste zany, tsy ao anatin'le liste n'le compte poste monnaie amin'izao fotoana zao dia dika zany tsy tao anaty liste validé. Tsy nahazona fanampanazavana kosa ny avy eo anivo ny fiadidina ny Université an'Antananarivo androany. Raha ny hita teny an-toerana io maraina io vao niova ny fandaminana ny zara-toerana isaky ny departemanta ny fizarana ny vatsim-pianarana. Tokony ho tamin'ny iray ora sy sasany atoandro no nivoaka tao amin'ny page Facebook ny Université an'Antananarivo ny fandaminana. Raha ny antotanisa mpianatra 105 no nahazo ny vatsim-pianarana sy ny équipement miankina amin'ny sampam-pianarana omaly mandidina ny 7 kosa androany ary mandidina ny 3 izany manomboka raha mpitso hatramin'ny sabotsy izao. Mbola mitony herisetra miatra amin'ny vehivavy eto Madagasikara na eo aza ireo ezaka efa natao. Vao tsy ela akory izay namony ainy vokatry ny vono sy herisetra nahazo azy i Madame Monique araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ny namany Gaëtan Andriatsilavo. J'ai cassé mes meubles sont cassés, mes vêtements sont déchirés. Voilà, tu sais, il a vu tous les tout, il a tout cassé. Il a cassé tous mes affaires. Il a détruit mes meubles à coups de barre de fer. Il a détruit mon 4x4 complètement. Mon 4x4 est fini. Voilà. Il doit 150 000. Antaonany maro ity vehivavy malagasy ity no niara-ny herisetra sy vono. Taty aoriana izy vao niresaka izany tamin'ireo namany. Teratany malagasy zany niara-ny herisetra sy fampiroroana nataony lehilahy vazaha anankiray zany izay niara-ny aina tamin'ny tany Frantsa efa taona ela tany dia nidongona naraka azy teto Madagasikara io vazaha io. Dia tonga teto izy zany dia nampiatra ny herisetra rehetra tamin'ny Madame Tandria Monique. Mibody tsy mety miala amin'ny trano, mangalatra ny vola, ny firavaka, ny ao an-trano namotika ny fiara. Dia efa taona lasa zany zay dia efa tena tsy zaka nitsony zany ny zavatra rehetra ny nahazo azy dia nanantona anay izy za zany olona namany efa nandritry ny 20 taona zay sy mivady aman-janako zay izy vao sany vaky taminay zany hoe zao no mahazo azy. Nentina teo anatrehan'ny fitsarana ny raharaha ka nahazo 2 taona sazy miatra ilay teratany vahiny ary ny ampididy ifandroana azy hiala tao amin'ilay tranon'ilay Ramatoa. Tsy izany anefa no zavantranga tavaverina tao an-tranon'ilay Ramatoa ilay teratany vahiny ka mbola nanohy ny fampijaliana na ara-batana na ara-tsaina na ara-moraly azy. Tonga tampoka avy indray zany nanao appel zany io vazaha io dia hoe ampiatona ny fampiarana ny didiny première instance. Dia teo zany vao naheno an'izay zany dia nietsika be izy mo cardiaque, nietsika be ny aretim-pony nampidiro ny hôpitaly izy nataony rehetrarehetra fa efa rano moa ny faratany fahafatesany ihany le izy satria nisy fotoana izy no tao an-trano dia mbola mitohy mamono foana le vazaha io. Dia ny olona izay tenenana an'izany zany tsisy mino mihitsy hoe mamono azy foana io vazaha io. Dia izay moa zany natongavako eto zany hoe hanamafy eo amin'ny sehatra rehetra dia za zany mangataka aminareo tompona andraikitra ara-panjakana rehetra eo anatrehan'ny tribonaly indrindra ianao raha matovady amin'ny filoham-pirenena izay mpiahy ny olona hiara-ny herisetra toy izao ka anankiray ity mangataka aminao izay mba hijery akaiky ity toetra raha ity. Araka izany mangataka ireo tompona andraikitra rehetra hijery akaiky ity toetra raha ity ireo fianakaviana niatra ilay niara-ny herisetra ka namoy ny ainy. Miantso izy ireo ny ampiarana ny sazy ho an'izay nahavanina ny loza sy ireo mpiray petsapetsa aminy. Antony raha ny fanazavana misy teratany vahiny 2 hafa sy teratany malagasy iray milaza ho mahafantatra manamboninahitra maro nanampy ilay teratany vahiny nanao ny fampijaliana. Andrasana ny mety ho toyny ity toetra raha ity. Nametraka fomba fiasa vaovao hitazomana maharitra ny ankizy an-tsekoly indrindra ny tovovavy ny ao sambava. Antony mbola manjaka ny herisetra sy ny fanitsakitsahana ny zony vehivavy ao an-toerana. Sabrina Ararso.
Mbola niapa-telo ny vehivavy monina ao amin'ny komuna Anamalao ao amin'ny faritra Sambava no iaran'ny herisetra sy ny fanitsakitsahana izay miseho amin'ny endriny maro eny anivon'ny tokantrano. Manambara izany fa mbola tsy voahajatra amin'izao ny zo ny vehivavy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Na eo azy izany, tsy nanakana ireo vehivavy iroso amin'ny fandraisana tanana ny asa fampandrosoana amin'ny faritra misy azy ny zava-misy. Aty aminay dia mbola tegna miatra ny 30% silovazy vehivavy ohatra ny hoe amin'ny tokantrano rehefa beboko le vehivavy miala le lehilahy. Misy fitirana koa zany an-trano tsy dia miala koa le lehilahy. Dia tsy ahoany le fitaizana le zaza. Dia le lehilahy zany le mpandraikitra be. Ao koa zany ny ato amin'ny komuna Analama dia mbola maro koa le vehivavy ianjeny tsindry azo liny na tsindry avy amin'ny lehilahy le mamo. Surtout ohatra ny hoe avy midiaka izy igny dia mamopoky vady. Io koa zany mbola misy koa zany sasansasany zany dia lehilahy zany manao viol hoe magnolana zay. Mipetraka ho mpanelanelana sy ho mpanabe ny ben'ny tanàna manoloana izany. Ankilany, nisy ny fomba fiasa vaovao izay natsangana teny anivon'ny seha-pampianarana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa, ny hitazonana maharitra an-dakilasy indrindra ireo mpianatra ankizivavy. Amin'izao, efa mitovy ny asa vitan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Anisa izany ireto 4 mirahavavy mianaka ireto, ny amin'ny fandraisana andraikitra ho fitandrona ny fandriampahalemana. Zay anasanitra voalohany amin'ny faritra Bemarivo ulany kartomabily. Antony diranay kartomabily efa mitovy zony lalahy sy ny viavy. Ny faharoa, kofa misy vehivavy magnano zao zavatra tsy mety, zay viavy zegny afaka zay agnanatra azy, isava izy, na mangalitra izy, na miady fombo, na magnino zahay vehivavy afaka zay misavotra azy. Misy ny tanjona napetraka ny amin'ny fampandraisana andraikitra bebe kokoa ireo vehivavy ao amin'ny komuna Anamalao na dia mbola betsaka aza ny aran'ny herisetra. Sy ny voalohany indrindra amin'ny resaka fampianarana. Satria voalaza ambenimbeny ny herisetra zegny ny tegna malaza eto Madagasikara, indrindra fa amin'ny vehivavy madinika. Ary zay koa heritretra anana anjara boriky zegny hanangana sekoly mba hentin'ny mpianatra hiditra an-dakilasy satria izy le voalaza teo. Agnatin'ny komuna Analamao, 2 fô zegny ny foto-drafitr'asa ara-panjakana. Kia maharegny zegny zay viavin'ny Analamao zegny misy anjara boriky mba agnitanteraka mba hanangana sekoly zegny mba hentigny ianarany ankizy mba ampandrosoagna ny asa. Nofaritana nandritra ny fionan'ireo fikambanam-behivavy ao amin'ny komuna Anamalao ny laharam-pahamehana samihafa. Famatsim-bola mitetina ray faingo 3 tapitrisa dolara no natolotra ny masivo norvezianina monina sy miasa eto Madagasikara ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ananganana sekoly miisa 12 any Atsimo nosika eto Andriatsila. Sekoly vaovao miisa 12 no atolotra sy aorina ho an'ny faritra 3 any Atsimon'i Madagasikara, ny faritra Anosy, ny faritra Androy ary ny faritra Atsimo andrefana. Vokatry ny famatsim-bola mitetina ray faingo 3 tapitrisa dolara avy amin'ny masivo norvezianina monina sy miasa eto Madagasikara. Ho hita ao anatin'izany ny efitrano fianarana, trano an'ireo mpandaharaha sy tale eo anivon'ny sekoly tsirairay avy, ny toeram-pidiovana sy ny fanadiovana ary ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Ao anatin'izany dia maro ihany koa ny tetikasa efa iarahana miaraka amin'ny ao anatin'izany fifanarahana fiara-miasa izany toy ny fametrahana atao hoe cours de remise à niveau, ny cantine scolaire, ny fametrahana foto-drafitr'asa, ny fanomezana kit scolaire, ny W sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny mahafinaritra amin'ity fifanarahana fiara-miasa ity dia hita fa misy fifampitokisana zany eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ireo mpiara-miombona antoka toy ny eo anivon'ny UNICEF zany sy ireo firenena namana moa zany izay mametraka laharam-pahamehana ao anatin'izany tontolo fanabeazana izany. Isy araka izany ny fanamafisana ny cours de remise à niveau ho an'ireo mpianatra, ny fanohanana ny fampisakafoanana ny sekoly, ny fanomezana fitaovam-pianarana, ny fampitaovana ny sekoly, ireo mpianatra sy ny mpampianatra. No tanterahana ny maraina teo tao Anosy, ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny masovo norvezianina izay namatsy ny vola, ny UNICEF, ny PAM ary ny BIT izay anatanteraka ny tetikasa.
Tsamitsamy tombo ny olona marary noho ny finanana sokatra an-dranomasina atao amin'ny fokotany maro fototra distrika ny Vatomandry miakatra isan'andro ny isan'ireo miditra hôpitaly araka ny tatitra fanampanazavana. Hatramin'izao aloha dia ilay sokatra anankiray igny satria araka ny filazan'ny zareo manam-pahaizana dia ilay poison zany efa tafiditra ao anaty kibo dia efa misy herinandro mahery ny olona zay vao marary fa ny zazakely zany ndray andro na roa andro ny hinanan'ilay sokatra tonga dia maty fa ny olona maventy zany dia tegna afaka 10 andro sy hita salama sara androany na rapitson'igny tonga dia mandosy ny valana ary mitarika ny fahafatesana. Ny tena olana goavanao zao dia ny olona mihitsy zany zao marary tsikelikely miandalana. Miovaova isan'andro ny marary satria afaka omaly zao mbola nisy enina tafiditra hôpitaly dia isa-maraina zany dia misy olona marary foana ary ny zava-doza amin'izao fotoana zao le vavan'olona nihinana ny sokatra io sy ny tenda dia ilana tsy atelina sakafo fa lasa vai daholo ny ao anatin'ny tenda. Mino aho fa hatrany anaty kiboainga ary zay no mahatonga le fahafatesana fa ny vava ny tenda amin'izao fotoana zao dia miremena ohatra ny inona zavatra mamahy. Trangam-piarahamonina kosa indray dia taxi moto iray no sendran'ny jola tany Ambatondrazaka ka lasa tamin'izany moto ary naratra ny tompony. Manao andihany ireo mpanao ratsy raha ny fanazavana azo io na saina. Mody nosakana ity taxi moto iray tao Ambatondrazaka ity ary nolazaina fa andeha hividy solika tokony ho tamin'ny 7 ariva. Rehefa nanaiky noterena ivoakan'ny tanàna ilay mpamily ahafahana maka ny moto. Dia za zany efa may satria za tsy mivoaka Ambatondrazaka rehefa alina. Dia nahodiko moto dia io ny fa nahodiko moto dia mibeliteny amin'izay za. Tonga dia fiheziny tongotro dia nitsinginy ny solitana dia nitazomy ny guidon. Dia rehefa voatazana ilay guidon tsy nahazo guidon intsony ny tanana pasokavana. Ny tongotra tsy nahitsaka frein. Dia nizahako nahodina ilay guidon zany hoe mba hampienjera ilay moto fa tsy voazerako izy ngeza. Dia tonga dia nirafalenina nampiakariny 4e indray vitesse dia nandeha maximum hitako mihitsy ilay tableau maximum. Dia tonga tery amin'ilay tany avarabaratra kely ilay fanaovan'ny polisy PR ilay hoe ambody akondro dia nanao erreur kely zay dia voahodiko ilay guidon. Kanjo mbola toery indray ilay guidon nahodiko dia nifatratra any an-tanimbary zay rola. Nanomboka teo raikitra ny ady ary lasa teo ireo olon-dratsy. Na izany aza nizaka nanohitra ny tompon'ilay moto. Dia nisy bantampoka indray tonga dia nisautena avy any aoriana tonga dia nanakian-dana. Dia fatory le sozizozy le nanindry anazy zany ny tongony. Dia le anankiray matitra ny tongotra ny azahako ny dakana foana. Dia farany dia nianjera le ray teo amboniko. Dia rehefa nianjera le ray teo amboniko dia le ray avy niady tamiko voalohany indray lasa nanindry ny kibo. Lasa telo zareo rehefa tena nandeha le rehefa nitsindry le ray teto dia mibaiko le naman'le avy nanakiana anazy tombolo esiny masina. Dia nigardeko ohatra zao le gardeko zany le poignara ohatra zay. Dia le namely foko iny izy dia nikisaka ohatra zao dia voaforcé zany. Voaingako forcé le ray teto ambony dia mipitika tary dia mety daka zay. Dia le poignara tato voadonako ohatra zao. Dia sady mety daka zay le dia tsy kasina tany. Fitaterana mahazatra ny mponina ny aloatra ny taxi moto ary tsy misy manana aiay amin'ny fanjifana izany na ny mpandeha na ny mpamily hatrizay. Samba n'ity tranga ity raha ny fanazavana. Maratra amin'ny faritry ny loha ankehitriny ilay raim-pianakaviana ny aram-bohina ary efa eny amin'ny manam-pahefana ny raharaha. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia totosa androany fifidianana solombavambahoaka any Israel. Zava-dehibe amin'ny raharaha-pirenena any an-toerana io fifidianana io indrindra ho amin'ny praiministra israeliana fanandina. Ity ny fifidianana fanefa no tanterahana tao Israel tao anatin'ny rotoana latsaka. Mandidina ny 9 tapitrisa sy 5 hetsy ny Israeliana nandrasana nandray anjara. Isan'ny zava-dehibe amin'ny ho avy ara-politika amin'ny praiministra Benyamin Netanyahu izay fanontana ny toerana nandritra ny 12 taona ny fifidianana solombavambahoaka. Ity farany izay voaroroy amin'ny raharaha mahakasika kolikoly. Na efa nitarika fihetsiketsehana tany an-toerana aza ny momba izay tao anatin'ny volana maro.
Ny fividianana no lala tokana ivoan'ny firenena anatin'ny gouvernement des ténèbres araka ny nambarany Yair Lapid izay nilazan'ity premier ministre ity ho te hitondra coalition de droite raciste sy homophobe. Ity faran'izay ny antso mipona ifidiny centriste il y a un futur tariny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara daholo taoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nicaltao en vidin mirari. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.